miarabana tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zanapolana tamin'ity androany ity saika maina ny andro amin'ny akapobeany ankoatry ny tapany avaratra atsinana Madagasikara izay misy hatrany ny raona avy any amin'ny ranomasimbe indianina moa manatona n'iny morotsiraka iny ka mahatonga an'izay orana herikandro ny tapany avaratra atsinanany izay fa atao anatin'ny 3 andro ho avy dia mbola saika maina tanteraka aloha zany amin'ny akapobeany manjaka ny zavona indrindrindrindra ho an'ny avoatany midina zany ny maripana ambany indrindra ho an'ny toerana maro saika ahitana an'izay trano aloha zany ny atitany Madagasikara indrindra amin'ireo toerana izay mety ahitana an'izay zavotany izay fa raha ny toetry ny andro amin'ny akapobeny no jerentsika amin'ny tsipiriany misy ny zavona araka ny fanondresana teo moa ho an'ny avoatany ny faritra loatra mangoro ny atitany atsimo atsinanany nosy mety ahitana orana tanivondraona vao maraina manakaiky ny nosy be sy ambanja ary mandraona kosa ny andro any amin'ny atitan'ny faritra diana ary ny faritra sava mbatsoa sy analanjorofo ny ambiny dia ny masoandro no mibahatoerana ny zavona ihany koa moa rehefa misava dia ny masoandro no ibahatoerana kokoa fa raha ny rapitso tolakandro saika mibalika ny masoandro ho an'ny faritra maro manerana nosy ankoatra ny faritra varatra zay mety ahitana raona mandalo indraindray ny maripana ovinavina mifanaraka amin'izay ho an'ny andro ny rapitso ny ambony indrindra aloha dia somary ahitana fiakarana miandalana ho an'ny voatany sy ny faritra atsinana Madagasikara iny zay atombanina manodidina 7 hatramin'ny 8 degré celsius fa iverenana kely ho an'ny avoatany dia manodidina ny 2 degré celsius ny ambony indrindra ary any amin'ny tapany varatra andrefana misy mahatratratra any amin'ny 3 degré celsius izay maripana izay ny toetry ny androtsika ho an'ny zoma dia mbola ahitana zavona amin'ny akapobeny ny atitany Madagasikara manontolo manomboka any amin'ny faritra Sofia zany akatrany amin'ny atitany faritra Androy anosy atsimo andrefana mety ahitana orana tanivondraona vitsy mandalo indraindray ny any amin'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara iny mety nitranga zay amin'ny maraina be ny takariva ihany koa mety mbola ahitana an'izay ny ambiny moa dia ny masoandro no ibahatoerana ary ny zavona ihany koa rehefa misava dia ny masoandro no ibahatoerana kokoa mandritry ny tontolo andro izay andro ny zoma izay fa raha ny maripana avovinavina mety ho tafiakatra hatramin'ny 3 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany raha toka 3 degré celsius kosa ny ambany indrindra ho an'ny avoatany hatrany no ahitana an'izay ny any amin'ny morotsiraka atsinana Madagasikara kosa 17 ka hatramin'ny 3 degré celsius ary ny any amin'ny ilany atsimo andrefana no na fidinana izay maripana ambony indrindra zay satria dia manodidina ny 20 degré celsius ny avovinavina ao anatin'izay ny sabotsy kosa indray dia mbola mitoetra hatrany ny zavona vao maraina amina faritra maro saika manerana ny nosy ankoatry ny faritra Imelaky Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana ary faritra Androy izay anjakany masoandro ny any amin'ny faritra avaratra atsinana ihany koa dia mety hisy ny raona vitsy mandalo indraindray ny zavona moa zany rehefa misava ihany koa dia mbola ny masoandro hatrany no mibahatoerana kokoa raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay manodidina ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny voatany raha toka 19 ka hatramin'ny 19 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny tapany atsimony nosy iray manontolo ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia mahatratratra any amin'ny 3 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay dia izay ny mety eo tamin'ny teny ity ary rapizilay fotoana manaraka veloma tompoko